Ny MTM moa dia fikambanana fehezan-dalàna 60-63 dia malagasy tsy mifanara moa zany no analavatsika azy. Izy io dia misokatra ho an'olona rehetra rehefa misy mpikambana be dia be ary ataontsika hoe manao ny analizy ny zava-misy amin'ny fiainam-pirenena ny tena zava-dehibe aminy sy mampianatra koa ary mifanakalo hevitra amin'izay rehetra manana hevitra tsara hoentina mampandroso ity firenena ity. Ny PRM sy ny PM moa dia io hita io ny olana zany na dia tsy vaky tanteraka ty amin'ny vahoaka izy dia fantatra ihany fa misy olana ao. Ka ho anay zany mba tsy ho tonga lavitra zay zavatra zay dia tokony maka décision ny olana metraka ny PM zany arakaraka ny fahitany azy satria dia hita hoe tsy mandeha ihany ny raharaha-pirenena ary mijaly le vahoaka madinika zany dia tokony fotoana zany ahafahan'ny PRM maka ny décision fanasorana azy raha izay no ilainy fahitany fa atsara zao filaminam-bahoaka izao. Marina fa ny tena olana dia araka ny lazainao hoe misy zavatra anankitelo moa zany tokony ahafahana maka ny Premier ministre nefa reo zavatra anankitelo reo zany dia hita hoe tsy dia vao marina loatra nefa koa mety misy koa zavatra mety misy fifanarahana ataoko hoe fifanarahana manokana angamba tany ambadika tany zay fifanarahana zareo ka mety ahatonga fahatahorana eo amin'ny président de république aka ny PM ka za manokana dia miteny hoe na izany na tsy zany ny filohan'ny republika no filoha faratampony amin'ny malagasy rehetra ka manana prérogative izy afaka maka zany PM zany raha ohatra ka izay no hita fa sakana tena sakana amin'izao fotoana izao. Ny article 54 moa zany dia efa lalàna napetraka tao amin'ny constitution io ary za tsy teny hoe olana fa lalana ray tokony arahana aloha. Ny maha-olana azy moa ka efa teo alohantsika zany efa nisy ezaka dingana natao zay nametrana ny premier anankiroa. Mety misy olana koa tao anatin'izay ataontsika hoe nandingana ny article 54 kanefa mahafilohan'ny republika azy moa dia zay miteny fotsiny hoe tokony mba ho jerena ihany kosa aloha ny atao dignité-ny ao amin'ny assemblée nationale ary tokony hipetraka zay fananana assemblée nationale tena mametraka ny maha-izy azy zay mba tsy ho voavidim-bola sanatria ary raha tonga ny fotoana anankiray raha ilainy zany ka hoe ametraka premier ministre dia tokony apetrany mazava tsara hoe itya no proposition napetrakinay ihany zao ny signature azonay tamin'io ny signé azonay tamin'io izao koa no eritreritrinay tamin'io dia tokony ho apetrany mazava tsara ifatapoko fatam-pirenena zany hoe rakoto dia nahazo signature zao tato aminay raha be dia nahazo signature ohatran'izao tato aminay dia zava-dehibe zany tokony afantarina zay dia raha ohatra ka mbola tokony hisy ihany zany dia hoe tokony reo assemblée nationale reo koa ny teny hoe amin'reto olona telo na efatra reto dia tokony mbola jeretsika izy amin'reto zany dia mba tokony olona anankiray no omen'ny assemblée nationale any amin'ny filoham-pirenena hoe ity ny olona lanonay tato zay ny tena idéal. Fa raha sanatria moa tsy mety hoe manolotra telo izy na efatra zany dia filoham-pirenena mijery an'iny ka eo zany no angatahana tena hoe transparence tanteraka mba tsy hisiana olana hoe ny filoham-pirenena rerangena anapaka an'ity tany fa zay nanao proposition ty dia mba hisiny le stabilité asamy amin'ny institution zany institutionnel dia tokony hifanaja zany na ataontsika hoe ny filohan'ny republika tokony hijery akaiko hoe reto hoe fanapahakevitry ny député tany ka raha ilaina mampiantso député alohan'ny andraisany décision dia tokony ho ataony aloha zany mba hatonga ny stabilité fa raha vao tsy stable atsika dia sisy fampandrosoana ho atao mihitsy eto.